Ny andian'ny Faha Sivy amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Ranomasom-Birijiny, nosoratan'ny Simon Menjanahary, teo amin'ny lafiny teknika Fister Andry mihaja, mpandrindra sy mpanatotosa Simon Menjanahary. Fa inona nazo an'ity zaty dokotera? Voadonan'ny fiara raha iny ampita hiditra ny vavahadina iny izy risea. Tena grave be a. Dia manahoana nefa aloha ny fahitany sy azy ao? Samy dokotera sika no eto. Sivy dia tsy hatsapa izay mety hoe tany amin'izao fahaveresan-draha izao. Fa hono a, aizy madama no tsy hitako aty. Tsy afaka anody izy fa nisy asa nandraikitra azy, dia mama no nitsehina azy tany. Enjana be zany a. Fa tena zanak'ise ve aloha izy io e? Lava be ny tantarany sy ny tantarany atelo mianaka risea. Ary izany indrindra no tena atahorako amin'izay mety ataony madamako. Tena tsy mazava amiko izany dokotera. Mipetrase dia ho tantaraiko amin'isy amin'ny ambangivanginy ary. Ao ary fa hipetraka dia tantara ao fa ohatran'ny mahaliana ahy izany a. Ay ve zany tena marina e? Dia izay risea ny marina. Tsy zanako izy fa efa nifampiresaka izay, fa ho zanako izy atsoatsy. Fa angamo afaka manjanaka azy raha tsy niray niteraka azy ihany. Fananganana moa izany no tiako resana fa tsy fanjanahana. Nefa dia izay fahafantarana izay mety ho iray tena niteraka azy zao ny vahaolana. Aiza no hatanan'izany risea? Marina izany tense izany. Dia ahoana izany tokony ataontsika? Tena mila ho vaky risea izany lohako izany a. Tsy maintsy manao izay fomba miranangana ny aina aloha isika. Izay no tena maika fa raha mijanona maritra amin'izao izy tsy mahatsara teny izao isika dia mety tsy voatarantsika intsony ny ainy. Ajanoko aloha se fa maman izay tonga an'izay. Mandeha anary e. Manahoana izy ao ry fely? Tena mbola tsy mahatsiaro tena izy ao ry maman. Dia inona izany no ataonareo azy ao? Mbola velomina amin'ny oksizena izy aloha. Asa izay ataony vadinao ara tonga eo izy. Fa efa natsoa maman ve izy? Efa azoko teo izy. Maman, tena very ny hevitra. Aiza no isy dokotera ho kivy amin'ny olona tsaboiny izany ry fely? Mahereza fa homba azy Andriamanitra. Fely, fa naninona ny zanako? Izy ao. Maty ny zanako matoy ianao milatsa-dranomaso toy izao a. Fa naninona nefa e? Inona no nahazo azy? Tony aloha ianao fa aza manao toy izao. Fa inona ho any nahazo azy? Raha iny izy hiditra ny vavahady iny dia nisy fiara nandalo tampoka, dia izay no nandona azy. Andray, izany ve tsy efa maty ny zanako fa nareo mianaka mody manafina amiko? Aoka izay aloha e. Mbola mitsabo tsika. Tsiry maman, maty ve ny zanako? Tsy maty izany izy fa aza manao toy izao ianao ry na. Karenina keliko. Tena nanenenako ny tsintsenako anao anaka. Fely naninona ny zanako? Aza danganao ary raha maty izy. Miangavy anao re lazao marina. Seria. Miaino anao a. Tsy maninona izany ho izy fa tsy ny manahirana izao dia izy ity dia mbola tsy mahatsiaro tena hatramin'izao. Dia inona izany ny ataontsika? Ary efa nilazana ve mama? Tsy mbola nanana fotoana hitsoina azy ny fanavotana ny karenina no namaika. Dia inona no ataonao eto fa tsy mitsabo azy nefa? Efa misy dokotera manam-pahaizana manokana izay nikarakara azy ao. Asa manao toy izao ianao ka. Andriamanitra,
Ifonako aminao ny tsinotsenako any zanako iny. Ifonako aminao izay rehetra tsy nentina taoka na tonga izao loza miatra amin'ny zanako izao. Sitrano amin'ny ranomasina ny zanako Jesosy. Tsy mety misy izao zavatra ataonao izao Rina. Tsy mbola misy zaza maty eo ka hitomaninao toy izao. Okizay Seria, mivavaka ho azy sika. Te ahita ny zanako. Andrasito aloha fa miantso ahy iny dokotera. Tena hiaraka aminao any. Maty angamba ny zanako matomangina be toy izao izy. Seria, aza miteny an'izany ianao fa tsy maty izany izy. Ka hiaraka aminao any ahy. Tsy mety ao fa andraso eto amin'ny mamainto aloha za. Zay fa lasa. Adalàna neny Andry. Tsy hitako hoe inona no natao tany. Zao vao lasa mpanenenana. Fa naninao zany natradozany zanako. Aza miteniteny foana eo. Fa inona no natao Andry tany no tsy nody any keo atoandro. Niditra ny zanak'Indriny na tonga an'izao loso izao. Efa fantatra hatramin'izay ny tsy fitiavanao an'io zanako io e. Ka inona no tsinotsenana azy? Na inona ranona zavatra manahirana ny zanaka ihany a. Ireny izy mitomany taloha. Na nampinono azy aza tsy natao Andry. Mampitandrina anao a. Mba tsy hamerenanao an'izany amiko tsony. Fa inona ty ataonareo mianaka ty? Ka teneno le vadinareo fa tsy tiako ny ataony. Fa nanino reninao io na voadona ny zanako. Fa nareo ve adaly e? Efa izao no manjo dia mbola ilozanareo mifamaly aty ihany. Efa fantatra hatramin'izay ny tsy fitiavany any kareniny. Aok'izay aloha fa tsy zany izao no mahamaika. Nanahoana ny zanako? Efa mahatsiaro tena izy fa tena mila raha maika sika. Fa tsy misy reserve na raha koa ve ao aminareo ao e. Ka ny olana anie dia tsy misy mitovy amin'ny sokajin-drano ao e. Fa inona ny sokajin-drano? Dia moin. Fa tsy misy manana izany sokajin-draha izany ve reo dokotera namanao? Efa nanao testa daholo zareo fa tsy misy mitovy aminy. Ka maninona ary raha ny rako ny atao testa sao dia mitovy ny anay mianaka? Zaho entanao zao ve Rina dia akana raha. Fely vonina. Tsy tokony andrasana ela be zany. Faty eo ny zanako. Ndao ary hoentiko ianao. Andraso fely eto ary mama. Mandehana fa miandry eto ahy e. Ahoana ry sea? Tena tsy mety a. Tsy mitovy ve? Tena tsy mitovy dokotera. Ahoana hoe ry Fely? Tsy mitovy hono no sokajin-dranareo mianaka. Dia ahoana izany? Ho faty izany ny zanako. Madama, aza manao toy izao ianao fa mbola andala-pitsaboana ange isika e. Tena ho faty ny zanako dokotera raha izao no mitoy a. Aiza ny atako io sokajin-draha io ry Fely a. Na ohatrina dia hovidiako. Te ahita ny zanako Felina miaraka amiko a. Fa maninona raha manao filazanao amin'ny radio ry Fely a? Izay mihitsy izao no saika vao ilazako amin'ise dokotera. Dia aiza nefa ny radio anaovana azy? Radio betsaka eto tanahy io ve dia tsy ahita isika e. Izao aloha no andeha ataontsika. Hoe ahoana? Andeha aloha ateriko any an-trano ianao fa tsy misy zavatra vidy eto a. Non, tsy ho an'izany a. Ilaozako eto izany ny zanako. Nefa ny fanakianao izany fandamina izany madama no malaky avitra ny anjanakao. Aleo mihitsy aloha atsoina mama fa tena sahirana eto sika raha izao no izy a. Ka antsoy ary e. Allô, manahoana ianao anaka? Mandeha anaty amin'ny hopitaly ianao ry mama fa voadona ny fiara anie kareniny. Ahoana tsara hoe ry Fely? Fa inona na tonga ny loza? Aty ianao mahafantatra azy bebe kokoa fa tongava aloha. Nefa ve tsisy atahorana
tena mbola tsy mahatsiaro tena izy hatramin'izao a. Ary aiza rina? Io izy io ka izany indrindra izao no hanafarako anao fa tsy misy hitsaboana ny karaina mihitsy ny ataony. Sao ihany aho dia ho avy e. Aza ela ianao ry mama. Mama, inona ny ataoko dia zanatria veo fatiny zanako. Aizany tany aleko raha sanatrika zany ny zava-miseho. Aza miteny an'izany ianao fa zaza tsy mahatsiaro tena fotsiny ianao fa tsy maty izany izy. Tena nanenina tsintsena ny zanako mama. Fa taiza ianao nefa ny tsintsina azy e. Izany izy rehefa tsy mandinika ny tokony sy ny tsy tokony atao. Mba tsy azo kosa ny zavatra tenenao izany madama. Fa mandinika sy tsy mandinika ahoana? Aiza ka tsy hody fotsiny izao. Fa nanao inona? Tsy laiko miteny intsony ianao. Tsy mana-tsaina fa tsy ny andatsa foana. Ka tsy marina indray ve ary izany? Tena tsy azoko mihitsy izany anaka. Fa inona ny dikan'izany? Fa taiza ianao rina? Nisy asa tsy maintsy mivitaiko ka tsy nahavako nody ry mama. Teny antsazy aloha mba hitsena ny karaina. Dia izany nahatonga an'izao loza izao. Ka tsy tokony ilozanareo mianaka amin'ny famaly toy izao re a. Aoka izay asitrana azy no ataontsika hevitra. Ho hitanao eo ny ataoko anao raha maty eo io zanako io. Fa ano nanao inona? Fa naninao izao e. Aoka izay fa ianao ve adala e. Andao mihitsy aloha sika mianaka hody any an-trano dia miandry iray antsony dokotera fely. Mama, tsy mazoto ny andaozako any zanako eto a. Ka nahita azy ianao dia tsy mahazo mijery azy ne. Dia ho reraka eto. Vao maika nahirany indray izany. Na izao aza angamba hangatadalana kely amin'ny fely aloha. Inisy dia aleo aloha ianona izay zava-misy ao. Nanahoana ny zanako ry fely a. Tena mihareraka izy noho ny tsy fahampiandrao aminy a. Mamo, ho faty ny zanako. Aza miteny an'izany ho a. Entom-bavaka ny fiainana. Izao no tsy maintsy ho atao. Mandehana aloha nareo mianaka mandeha mody. Dia ihany nareo miandry izay vaovao nomeko anareo. Efa te hilaza aminay ve izany ianao fa tsy ho avitra intsony karaina? Tsy niteny an'izany ary na. Tsy voatery vaovao ratsy foana anie no ambarako aminareo e. Efa manao izay fomba rehetra ahitana sokajin-draha io izahay. Andeha re anako. Sao izao ny vao maika hatara ny fitsaboana azy. Eny ary. Andeha any nefa fely a. Hoy sery. Mba ataovy izay ahavitra ny karaina. Efa niraisiko toy ny zanako izy. Ezaka hanavitra azy. Eny ary. Andeha izany izay. Mandehana raha avako dia mivavao azy. Mivavao ihany koa ho anay dokotera. Izay ary fa andeha koa azy izany. Eny ary mama. Mandehana fa miantso anao raha vao misy vaovao a. Ok. Sa misy sika mivavaka tsara mba hasitrana ny karaina. Tena miaraka ihany ity zazy ity dokotera. Fa inona nefa nahatonga an'izay teny an'izany? Raha izao fatako azao ry se dia tena tsatratrany amin'ny ain'ora rivantsony izy dia tsy ho namantsika. Dia ina se no atao a? Miangavy an'izay a arak'izay tena fahaizan'izay mba ataovy hasitrana ny zanako. Ka efa manao izay rehetra ataoko ny ary fely e. Fa io raha io ihany no fanafodiny. Ny aina efa miverina fa ity raha be very tamin'ity no tena tahorako. Nizao ary a. Mihainao se a. Aokanao mba akasaina kely ao amin'ny borako a dia avy eo tsika sy miresaka. Fa izao a. Izay laloatra nefa fa amin'ny telo sasany ange izao e. Eny. Mandeha ary fa izany raha mahazo azy eto. Jesosy ivonako eto anatrianao izay nataoko ka nahatonga ny karaina teto an-tany.
mivaly sy mibaboka tamin'ny heloka nataoko a Jesosy. Aza sainao mifesatra ny adalako izy. Ianao mahafantatra fa izaho ny rainy. Na dia tsy misy mahafantatra an'izany aza. Mangataka aminao mba ataovy mitovy ny sokatsin-dranay mianaka mba ho fanafaravotana azy. Jesosy malalo, ataovy mahery ny fifandraisany raha ny ray sy ny zanaka. Amen. Allô? Felia, nanahoana ny zanako? Allô, Felia? Maty fe ny zanako ny tsy miteny ianao? Tsy maty izy Rina. Ka nahoana no mitomany toy izao ianao? Miady amin'ny fiasaka zany oro sika. Tena tsy azoko izany. Fa inona ny dikan'izany? Raha tsy mahita raha mitovy amin'nsika dia nambaran'ny dokotera Iatsa fa ho faty izy amin'ny 9 izao. Ahoana? Rina. Allô? Rina? Tena torana amin'ny vadiko Jesosy io. Inona daholo ray izao fitsapana. Tsy sakako asehona ho amiko izao. Tena mifona rery tombo a. Tena hifonako e. Efa amin'ny 4 maherika izao. Lozako. Ilaozako mitomany eto fotsiny. Nefa ny fotoana mandeha ihany. Andelo jerena ny sokatsin-drako sao dia mba mitovy ihany ny anay mianaka. Tsy mila makasaina ela be eto fa zanako io. Tsy tiako afoy sady ny zanako. Sao ihany aho dia aleo andeha hamonjy ny dokotera Iatsa. Ay vese dia ahoana? Nanahoana ary se ny zanako? Io mbola tsy misy fiovana io se. Efa manomboka miakatra ny hafanany. Zany ve? Efa midimy latsaka ange zao dokotera e. Tsoroko am'se fa tsy te hanatrika amin'ny fiafaran'io zazy io a. Or se alaivindrako dia jereo sao dia mitovy ny anay a. Ahoana mory se no ampitovy ny sokatsin-dranareo? Tena vitsiparana ange io sokatsin-dra io. Zara raha misy 200. Fa navotana farany tiry se a. Aiza no ahafantarany se izay fandaharan'Andriamanitra eo. Eny ary. Manahoana Roberto? Fa inona ny mampitomany ianao? Sa nisy olana tamin'ny vadinao ve ny sionantsika ny keo? Tsy izany ka. Ka inona ho any mampitomany ianao? Tratry ny loza ny zanako. Ahoana hoe Rina? Fa tratry ny loza ahoana? Inisika ny iny no nianjo ahy maman'ny dokotera Fely fa voadona fiara izy teny amin'ny hopitaly izy izao. Loza koa zany a. Dia manahoana nefa? Tsy atahorana ny ainy? Mbola tsy mahatsiaro tena mihitsy izy izao any ala teny izao. Dia aiza ianao izao? Aty amin'ny mamako a. Ka aleo ary andeha vetivety raha mety. Aza makaty ka. Sao vao mahana hirana eo. Ary afaka mijery azy any amin'ny hopitaly ve a? Tsy mety izany Roberto a. Hijery azy fotsiny nefa tsy hanao inony. Tena mba miangavy anao a. Raha vao mba ekenao teny ihany dia aza makeny. Rina, tsy tezitra aminao any amin'ny teny an'izany. Fantatro izany. Saingy tsy sitrako mihitsy ny andehananao hijery azy eny. Ka inona ary izany no ataoko anampinanao e? Ento ambavaka ny zanako Roberto a. Eny ary, mivavaka ho anareo mianaka, dia korazy ianao fa aza mitanondrika toy izao. Misaotra betsaka. Zay ary aloha e, miantso anao ihany ary rehefa malalaka. Eny ary. Dokotera? Ahoana? Fa inona ty malasa saina ny se? Ny masiko ve no mandroso sa ny analiziko no foare? Fa inona nefa no antony? Miazakazaka ane dokotera ny fotoany. Ka mitovy ange ny sokatin-drahanareo mianaka e. Ahoana? Mitovy? Hitan'ny se io. A be moins
toy izay koa ny sokatin-dranse. Jesosy eo misaotra fa namaly vavaka ianao. Dokotera, tsy misy fotoana azo orena intsony fa andeha ampidirina aminy ty saotara. Efa midimy sasana ange zao. Andao ary dokotera. Niova tsikelikely ny endriky ny zanako dokotera. Ka izay nge nambarako tamin'se fa iny raha tamin'se iny no nandrasany dia mivena tsikelikely ny ainy. Misaotra an'Andriamanitra fa nanavitra olona teo mbavady amin'ny fahafatesana ihany ary se. Tena tsoroko amin'se fa izany no saika nalasa adala teo iny. Fa ahoana dokotera? Dokotera, tena tsy possible natana io sokatin-dranse io. Ny fianarana ataoko no milaza fa io abe moin io dia 200 ny olona ihany no manana io sokatin-dra io. Ary raha misy asa dia matetika ny ray sy ny zanany no mitovy. Jereo anie zao ny azy sy ny mamany tena tsy mitovy. Tsy azo indray izany na dia dokotera azy za. Milaza zany amin'se mba tsy tenenako hoe sao dia mba ise ihany ary no rain'io zazy io. Ay zary sika izany. Dia tamin'ny fomba ahoana nefa? Tena mirakila ngery io na ireo dokotera namantsika aza varina daholo. Ary milaza fa olona tena ilaina sy sarobidy se. Ka izaho anie zany se mety mba tafiditra ao anatin'ny 200 lazainy se. Tena tsy vazivazy dokotera fa mirakily io. Hitan'se fa afaka fotoana fohy dia tena mahatsaro izy. Zany eo ihany fa ny fahavelomana zao no tena zava-dehibe. Asa izay efa lindreny raha mandre fa efa mahatsaro ny zanany. Ka ho atsoka amin'izay ve izy dokotera? Oka iandry kely aloha dokotera. Ka efa minenana izao ry se. Dia tsy ho tsapany ve hoe mahatombola tsy miantso se dia tsy misy zavatra tahorana ty. Eny mety ho marina ihany zany. Io ary fa miantso izy. Raisa aloha fa sao dia mieritreritra zavatra hafa izy. Dia ina nefa no lazaiko aminy? Ataovy hoe efa ny tarasika dia mbola miandry ny fiasany. Allô? Fa inona ny zava-misy Andry feliny tsy mandray telefaonina mihitsy ianao Tsy misy inona ty fa aza mieritreritra toy izany ianao seria. Fa nanahoana ny zanako? Efa mienina mahery iny izao Efa nisy fanafodana tsindrona azy. Dia efa mba nisy fivana kely. Nisy an'izany ihany dia nahoana ny tsy nataonareo hatramin'izay? Seria, tsy izany no ilaina fa ny fahaveloman'ny zanantsika. Tena marina ve izany ry fely sa dia mba fanamboaranao ny saiko fotsiny? Zavatra toy izao tsy azo andaingana izany. Izay aloha fa mbola manara-maso azy izay dia atsoka ianao rehefa avy eo. Eny ary. Tena tsy mino ny vadiny se Aleo aloha sasaiko ato amin'ny boakoaty ny sandry-tanako ty dokotera. Mandeha anary aloha fa tsy misy atahorana intsony izy Ok. Sihitrana ihany ny sombiny haiko. Ny raha efa matorantsika mianaka no nahavelona anao. Andriamanitra, misaotra anao ary mamindrafo amiko. Fa iny tenin'ny dokotera teo iny izao no tena ho sarotra. Mirakila teo izy. Ary raha ny tena marina dia ny zaza sy ny rainy ihany no mitovy amin'ny sokajin-dra anankiray io. Abe moin. Dia ahoana ny fomba handraisandrina an'izany raha fantany fa hoe izany nanome rano karaina. Indrindra raha mandre ny fanazavan'ny dokotera izy. Ho teneniko rangaha dokotera hiatsa mba tsy ilaza aminy fa izany nanome raha. Tena hiteraka zavakafa ny fahafantarany an'izany satria avy dia vakiana fotsiny fa izaho izany no ray ny karaina. Inona re ty Andriamanitra? Lasa vahaolana niteraka olana ity. Izay no ataoko mba tsy hitrangan zavatra hafa aty amin'ny hopitaly ety. Nanahoana ry se izy tato? Efa tafiditra daholo ny raha. Efa hitan'se manomboka mazava endrika io izy. Tena sura ve se fa sitrana izy? Fa izaho zany dokotera tsy mahatoky ny fahaizako ve se? Sitrana io efa midina normal ny tensiony na ny températurany. Hitan'se fa na ny fidoboky ny foniny azy efa normal. Misy zavatra saika ambarako amin'se alohan'ny antsoina ny madamako. Hoe ahoana izay dokotera?
aoka mba ho tsy ambaratelontsika hoe zany nanome raha azy ka azony selazaina avy ny antony e. tsy dia misy antony manokana fa mba tsy eritreretany zavatra hafa. Dokotera, mihainao ny sea na tsy teny amiko izay tena mariny momba io zaza io sy ny reniny se dia ahoana ry se hitany se ty boky ty io asako vakiny se hoe taty ary hoe enjana be zany fa izao dokotera mihainao anao sarotra ny tsinoko fa iseny raha ino zazy io anisan'ny fianarana nanaovako fanadihadiana manokana mihitsy no mba niresaka sokajin-dra amin'ny maha dokotera mpandidy ahy ary izao fiangaviany se hitazona ho tsy ambaratelon'ny ranomenysy azy izao no vao maika manambarina sy manamafy an'izany. Afaka manavitra avy sery dokotera ka ny fanekeny se zany volazako teo izany no afaka manoro-hevitra sy manampy an'se. Dokotera, ifonako eto anatrehany se fa ina no antony fonany se amiko arovy dokotera ka ina naovako an'se nefa na izay antony naovako an'se aza tsy fantatro. aleo dia tsoroko aminao dokotera zanako naterako karaine zany rainy fantatro ny antony mahatonga zao tahotra se zao zany indrindra no mbola meranako fifonana am'se tena ho sarotra ny azo an'se raha mahafantatra izay nahavadiny se fa iseny ho rainy zazy io satria iverina hotana avetrany ny zavatra naratsy nataon'se taminy. dia inona zany dokotera no ataoko vonina tazina zao tsy ambaratelontsika izao ary se misaotra betsaka dokotera sangy inona no valiko azy raha mitady izay olona nanome raha anjanana izy mba omeny valosoa dia lazaina fotsiny fa olona sendra nandalo eny ary sady tsy te hiditra amin'ny afera-pitiavanareo aho fa rehefa ty anjelikely ty no sitrana dia izay no mahafaly sy matehiterany tompo. afaka mandray ny tanany se ve za ilazana fa hitazona izany tsy ambaratelo izany se indray andro any ka mety hafantatra izy fa iseny no nanome raha dia izao tanantsika mifandray izao aza no vao maika anona votako an'se tena namana tokoa se dokotera fa tsy namanamana fa na izany aza dokotera tadito io fa masina ny raha io no mahatonga ny olona ilaza ilay teny hoe antsony raha na ilay hoe noho ny raha ifamatorana mba hazavao kely amiko hoe ny tiany se ho lazaina indray andro any no io raha ifamatorana roa mianaka io no ny antsony raha izay mikorina ao anatina roa mianaka dia mety ampiteny an'se izy ka ilazany se ny marina amin'ny fotoana tsy ampoziny se karenina ve no hiteny sa non io raha ifamatorana roa mianaka io no ampiteny an'se ary tena tsy ho ampoziny se zany amin'izay indray aloha dokotera dia aleo ahy sy ny fitiavako no hitsara eny fa tapitra tafiditra daholo aloha ny raha jaron'se fa manomboka mitratra kely ny masony ny zanaka dada tena faly ary sery aja dia na ise ve dokotera tsy mahadinika fa mitady hitovy amin'seny eny tarehany aoka ry se efa azo antoka fa tsy manonontsony izy antsoy amin'izay ny reniny ho antsoko izy vahoaka mba iseny ho resaka aminy tsy olon'izany fa antsoy ary nanahoana ny zanako ry fely fa mitaintaina be afaka mandeha ty nareo sy mama efa mihatsara izy nahita raha zany ve nareo tonga avy ety fotsiny moa aloha dia ety tsika miresaka fely tena marina ve zany fa hoanako ary no malalako ny tsy matoky eny ary zao dia ho avy any izay sy mama antsoy ary efa tonga eo ianao dia inona zany no lazaiko aminy izay fahaizany se milaza aminy amin'ny maha dokotera ny seko ary nyreny sainga tsy antsona rehefa avy miresaka sika izay vao milaza aminy eny ary Ranomasom-Birijiny no nanatrea Andrina ny tezanany mbola matory ambony fandriana sady mandoaly teo atsiso-pandriana izy no mitazona ny tanany karaine teto vao tena hitako sy tsampako fa mifamaditra tanteraka izy mianaka ny fona sy nangatam-pamelana teo anatrehan'ny karaine kely izy karaine kely mama mifona aminao mamanaka ny adala amin'ny mama ny saika namozany mamanao matoka izy sany zanako izany fa ninonino ary na iza dia tsisy atakalo mamanao izany tsony
Renao ve izany rediredi mamy izany sombinaiko tsy mbola sitrak'Andriamanitra ny sarahantsika mianaka. Seria Miaino anao a? aoka izay aloha fa mandeha tsikelikely ny fitadidiana. Sao lasa manova ny fahasalamana eo indraiko. Eny ary ny anjelikely ny mama ombanao any Andriamanitra anaka ka anome sy ampitombaingana ny fahasalamanao. Saotra indrindra ny fikarakarana re tompoko. Tena efa ratsy mihitsy sainay mianaka. Ny andrina moa dia ny ranomaso mandra-piatsoanareo teo fa efa miatsara izy. Andriamanitra ny tena isaorana madama. Izahay mpitsabo ihany fa izy ny mpanasitrany. Misaotra indrindra tompoko. Efa tena miatsara izany ve izy dokotera? Na io vadiny io aza tsy mino raha nahitany nahazo azy. Izany no antony tsy namelako anareo jery azy mihitsy. Dia inona izany ny fanafodina asolony raha tokony atao tamin'ny dokotera? Izao angamba ny izy ry izy mianaka. Eny tompoko. Andesika ho atsy amin'ny braokoatsy dia ansika miresaka. Satria misy zavatra ihany tsy maintsy lazana anareo mianaka. Dia iza izany no miandry azy eo dokotera? Misy mpitsabo mpanampo avy eo fa aza matahotra ianao e. Andeha ary. Dia izay no zava-misy ry izy mianaka. Tenana tamin'ny fahafatesana izy. Saingy izay nambarako izay fa raha tsy nahita io raha io sika dia tsy toy izao ny zavatra nisy fa zavatra hafa ny vataninareo taty. Tero, mba azonao menanay ve ny anaran'izany olo izany? Tena te hisaotra sy hankasitraka azy satria raha ny fitantaranao azy teo mantsy dia tena olona très spécial izany olo izany. Marina izany madama. Nefa malahelo milaza aminao fa nisafidiny tsy aona aminao mihitsy izy. Inona reny mety ho anton'izany dokotera raha tsy madiso? Karaky ny lazako taminareo teo dia zara raha roa isan-jaton'ny olona ihany no manana izy kantotra abemo io. Dia nahoana nefa ny tsy navelan'ny olazaina ny anarana? Ka ahoana nefa ny tsy avelan'ny olazaina ny anarana? Na ohatrinona tadiavin'izany olo izany dokotera dia omeko satria nahavoavidiny anjanako izy. Niangavy ry tompoko, mba lazao amiko na atoroy azy izay toerana misy azy. Sarotra ny mamadika ny tenin'ny fanaovana Seria. Indrindra dokotera navita fiananana no miresaka aminao. Felya, izy izany olo izany e. Izao Seria, ataontsika ampy nahavitra ny zanantsika. Indray andro any raha sitrak'Andriamanitra dia mbola mifantatsika ihany izy. Ka lehilahy ary ve sa vehivavy izany olo izany e? Lehilahy madama. Lehilahy? Ye. Eny ary tompoko. Sambatra izany olo izany raika izy. Sambatra izy ry mama, tena sambatra. Mba iza loatra re izany olona nanavitra ny zanako izany tompo. Te hamaly fity azy a. Ka araka ny voalazan'ny zareo teo dia mijanona ao Tsiambaratelo ny anako. Eto dia tsapako fa tanteraka ilay teny soratra masina hoe sambatra kokoa ny manome no mandray. Izay ary fa dia miarabana telo mianaka. Mafy izay tompoko. Ianao no tena isaorana dokotera. Mpiara-miasa sy mpinamana nesika madama Rina e. Ary tsy hotan'izany fa asanay izany. Noho izany tsy tokony hisaotra nareo. Na izany aza. Rehefa mivoaka ety karenina kely a dia mba te hanasanao any an-trano izay dokotera. Raha izay indray tsy maninona ka izy no sitranaingina dia miara-paly sika. Misaotra indrindra tompoko. Ary mamanga tsy mba nilazanao? Iantso azy mihitsy ary rehefa avy eo ka. Izay ary fa afaka manao karatasy amin'izay ianao mandra-pivoakany. Dia tena tsy afaka milaza amiko ilay olona tokoa ve ianao dokotera? Oka mba hijanona ho Tsiambaratelo izany madama. Eny ary. Telo andro taorian'izany rehetra izany dia nalefa ny dokotera nody ihany izay. Nivantana teny amin'ny mama aloha izay mba tsy hisy ny ady hevitra be loatra eo aminay sy maman. Nanomboka ny atsara ny fahasalaman'ny karenina na dia hita ihany aza ny fiantraikan'ny fahavoazana. Zara teo koa moa nahazo andro tsy asana mandritry ny 15 andro mba ahafahako manara-maso ny fahasalaman'ny karenina. Fifalinana na telo mianaka ao an-trano
toy izany koa rehefa tonga avy miasy fely lasa mifamatotra be izany izy mianaka toy ireny hoe tena zanaka nateraka ireny ny fahitako azy mifampisangisangy. Isaky ny tonga avy miasa i fely dia tsy maintsy mitondra zavatra ho an'ny karenina foana. Fa amin'izao fipetrahana mianaka aty amin'ny mamy izao no tena atsapako hoe tena hafa ihany izany ireny teraka izany. Na dia ireny ihany koa aza ny rafozana. Mety hisy ho tezitra amiko nareo kanefa tena marina no lazaiko. Indray andro tonga namangy ny karenina izy fa tena tsy nampoziko ny zavatra no lazainy. Olo ranona miainonao a mama? dia tena tsy fantatra tokoa ve ny olona nanome an'iny ranokarenina iny hatramin'izao? Na fely aza ny eny laza fa tsy mahafantatra ny olona io e. Saingy izany izy hoe tsy ambaratelo izany. Asindrina mba mitovy eritreritra amiko. Hoe ahoana ary mama? Raha ny filazan'ny fely tamiko dia hoe 200,000 olona ihany no manana ny sokajin-draha toy ny karenina ireny. Izany koa aloha no nambaran'ny dokotera Iaza taminay. Ka ndrive izany tsy mba milasa saina hoe sao dia mba izany olona izany no tena rainy karenina. Ka mba olona nianatra ihany ndry e. Nolazain'ny dokotera Iaza fa matetika amin'ny sokajin-draha toy itony dia ny rainy ihany no mitovy sokajin-draha amin-janany. Manaraka izany, inona no antony nandosirany ka tsy namela ilazana azy amintsika? Satria matahotra izy sao dia avy dia fantatsika hoe izy nanolana anao. Misy marina tokoa izany rina. Aza mieritreritra mihitsy ndry hoe mandatsa ndry aho fa dinio tsara izany voalazako izany. Ny teny tamiko dokotera Iaza fa tena mirakila no nahitana an'io raha io. Raha tsy izany dia efa tsy namantsika intsony karenina. Eny ary, ao fa misy doniako izay. Fa mba te hangavy anao ary mama. Aoka hivalina any amin'izay izany resaka izany. Misaotra anao tokoa fa tena mety hahafahantsika manara-dia ny fisamboran'ny olo io izany a. Aizo tena tianao izany ry mama. Mandroso ianao ry tianao a. Elaela izany a. tena gaga tsy nahita lazaina mihitsy ary rehefa laza tamiko dokotera fa tradoza ho ny karenina. Saika tsy nahita azy tsony leselahy. Dia inona ny tsemba ny atsondriana nefa ny telefonina kanefa mandeha. Ka tsy hita tsony lesy izay atao a. Gravy anie lesy izay tena marina. Fa taiza ianao no tsy mahafantatra? Nanao mission kely tany miandry vazy tany ary mama. Dia aiza ny voandalana? Raha mba fantatrao mantsy fa zara aza mba misy andehanana hijerena tanàna. Dia manahoana lesy izy rovavy ao amin'ny hotely papaya ao a. Nanafatra izy hoe veloma hono nareo. Fa atsiarovana reny nandalovantsika tany reny a. Nisy fotoana kely mba nanalak'izay dia nandalo namangy azy rovavy tao fa aleo aloha izay eo any fa aizy karenina kely. Ao mbola matsory ao izy. Efa mba tsy manatsony ve izy izay sa? Hatreto aloha mafy lesy izay ka. Eny ka na fitantaran'ny dokotera tamiko azy aza enjana be a. Lozana mianada eo aloha nareo mihoatra fa aleo izay sy tia namako ity mba hiresaka kely etsy ambody be basetsy. Mandeha ana ary ataoko isatsaka foty ianao ry tianao a. Eny tompoko. Aleo lesy etintsika mipetraka. Eto mantsy mba malomalo. Oui madame, je t'écoute. Fa hono a? Efa nilazain'ny fely any lava ve hoe iza ny nanome rahan'ny karenina? Nilaza zavatra lava be tamiko izy fa zany olona zany aza tsy fantany akory. Dia ahoana lesy mifandraisany lahan'izany? Tena nandinika an'io tokoa dia ohatra laza ihany ny saiko fa sao dia mba izany olona izany ary nanolana Andry. Nahay maman koa aza ny eny teny an'izany tamiko koa teo e. Satria tokoa moa izany ny sokajin-draha abemo izany tena vitsy ny olona manana an'izany io. Dia ahoana izany ny hevitra lahy? Inona moa no azoko atao fa izy aza tsy fantatra. I dokotera aza lesy tena mety mahafantatra fa tena mavava le ry a. Sarotra ho azy kosa ny teny aminao e. Eny fa na amin'ny dokotera fely aza satria mety mbola ilaila izany olona izany. Dia ahoana lesy izany no ahitana ny olona io a?
fa tsy niteniny fomba nahitana azy ve zany izy? Tena tsy nilaza izy fa za koa aneta ty an-trano dia ry zareo ny andra ny karenina tany amin'ny hopitaly. Enjana be ihany zany a. Na dia nisaorako azy fotsiny azany tena maty any lesy karenina raha tsy zany olo zany tsy tianao ohatrany hoe manara-maso anareo mianaka eny ihany ene zany olona io dia rehefa nahita ny karenina vo izy dia niditra nanavitra azy. Tena mahalasa saina ty fisehoan-javatra ty ry tianao fa ninona aloha resaka dia isaorako izy nanavitra ny zanako. Ono ary mba efa nahenao zao ve nivadinareo taloha sa? Efa naheno izy ka. Dia mba ahoana olo iry? Nga tsy loza saika andeha eny amin'ny hopitaly raha tsy norarako mafy. Efa mifandray tsara zany nareo raha mifahazahoako azy sa? Anga tsy raharaha be hoy ala. Fa nisy inona? Ao fa tantarako an'lahy na nahirana izay miainanao ary atompoko. Ry azoko tsara ane mitady hivadika amin'ny dokotera ndre izao vaovao lasandry izao dia tsy haiko tsony letsy le ry koa ane ny tena mahagagy. Inona vo isisihina amin'olona efa lasany sasany? Zany tokoa ngamba letsy le hoe efa lasan'ny hafa vo raha malala. Fa indriny mila mandinika tsara fa tsara ny aza ve sady miaraka amin'ny vadiny izy no miaraka amindry koa? Tsy haiko eny zahay ary aloha fa angatadalana amin'izay fa efa lasa ny fotoana. Fa inona ny lazainy mama teo ny hoe andeha angatadalana? Ay le ty ay tokoa moa hijanona sakafo aty aho. Za aza lesy be olana toy izao mbola mirezaonina tsara. Ny alina tsy hitako izay manahirana dia mitady hidorororo sahady. Samy manana ny raha manahirana azy io ry kala. Midiran'izay nareo menaday sakafo Endry mama. Chérie ahoanaka izay malala? Tsy mety milamina mihitsy ho any saiko amin'izany olona nanome rahany karenina izany. Fa ahoana? Misy zavatra be mifamafaho ato an-tsaiko ato. Ka aborao amiko ary raha antsika mijerijery sy mandinika Voalohany aloha tena te hankasitraka an'izany olo izany na izaho aza efa mba niteny tamin'ny dokotera Iaja fa tsy nety laza mihitsy izy. Fa le olona ve zany tonga tao amin'ny hopitaly sa nareo ny antso azy? Raha ny filazany aloha dia misy dokotera naman'izay miasa eny be felatana iny dia ohatrany hoe ionona tsoiny. Ka raha zany anie letsy mety io dokotera io zany nandefa n'izany olo izany hanome raha tao aminareo Mety izany Ka nahoana raha anontaniana azy ny anaran'le dokotera? Tsy hiteny an'izany izy. Dokotera Iaja ane iny sady avy aloha moa izany ho any amin'izay efa nahavita ny adidiny tamintsika izy. Zay ny voalohany. Fa ny faharoa ary tena mampiasa ny saiko dia ilay nambaran'ny maman tamiko any keo atoandro hoe fa inona indray ny lazainy taminao? Aza avy hatrany dia manome tsiny azy ianao fa tena mety hitombona anie ny eritreriny na dia tsy tiako heverina ato an-tsaiko intsony azy zany. Resaka fanolanana indray Zany mihitsy. Fa inona ny diran'izany tamin'ny raharaha iny? Ka niteny izy fa sao dia mba le olona nanolana ihany tia nanome rahany karenina ity. Neny mamany kosa rangaha resaka efa tiana atao aiza no hidiran'izany amin'izao fanomezan-draha izao? Tena mety ho lojika ihany zany ry fely nareo sy dokotera ihany no nilaza taminay fa tena tsy misy manana io sokajin-draha io raha tsy roa isan-jato. Dia mbola no amafisinareo ihany koa fa matetika ny mpianaka ihany no misy an'io. Dia te hitady an'izany zany madame Rina satria nanavitra ny zanakareo izy? Tsy izany kosa aza mora miakatra toy izany. Ka inona ny diran'izany resaka izany amin'izao fanomezan-draha izao? Satria nareo dokotera tsy afaka manome ny valiny hareniny niteraka azy dia lasa mitatra toy izany no saiko. Ajanony ihany izany fa tsy mitombona. Sao adinonao ry fely fa zanako io ary azoko tamin'ny olona izay nanao herisetra tamiko. Dia midikina nefa izany Fa tsy misaina ve ianao ry fely mbola enjeh amin'ny fitsarana anie hatramin'izao io olona nanolana io amiko tompoko akoatra ny valim-pity ataoko azy no izy nanavitra an-janako dia tsarovy fa mbola miandry azy ny fitsarana. Lasa lavitra be izany resaka izany Tsy lasa lavitra izany ry fely fa ianao no manamaivamaivana azy.
andeha ataontsika hoe io tokoa ary ny olona nanolana anao nefa sady rain-janakao izy no mbola nanavitra ny zanakao teo ambavahona fahafatesana teo kadrainao izy tsy manana fahefanana gadra olona saingy ny fitsarana mbola manenjika io olona io hatramin'izao. te hiteny aminao seria hoe ahoana ajanony ihany izany fa aza mampiasa saina nyzany tsony ka renina kely izao efa sitrana tsara rakim-pisaorana izao no tokony ataontsika atory a tsara mandry ianao fa inona koa ary ty tezitezitra sy ty ka halako ianao e vano maninona anao tsy mberitreretinao hoe marina sa tsy marina ny zavatra lazain'ny olona fa dia ajanony ihany zany ihany ny asesikao efa alina be ny andro atory sika raha pitsy teo izay atao ifonako amin'ny lahary raha nampalahelo an'lahy ny teniko teo e bizony malalako dia bonne bonne tokoa ary ny seriko e ao fa safosafoka ianao dia mahita tory tsara sa ataoko le hira hoe inony izy ravorino hapatoriko ny malalako safosafoy fotsiny aho dia miara-matory sika e aizany mamako mandrosy fahato ihany ah e manahoana mama Zao salama tsara zao fa ianao no manahoana salama tsara tsy manay aka mahanginginy zany mamako zany a efa mahazatra azy ao ry kiala zilia kely mama dia manahoana aloha ny fahasalamanao zao hitany mama salama tsara zao ko inona aloha ry mama ny zavatra azohanao fa tena anona misy varina pango ao raha ina ndry dia asio laoka ao fa apirina nyrety vetivety a eny ary fa maniry tsara kosa le voninkazo voanafindra ry mama o mahanahirana ane retsy mikarakara azy reto e indrindra tratry nyty fanalabe ty ao fa misabotsy aho mandeha makaty amin'ny mama dia manampy anao mikarakara an'ireo zaridainantsika ireo fa ono a mihainao ny mama mba maheno ny vaovao heniko ve ianao fa vaovao inony izany voadona ny fiarany ao ny zanakirinahy dia oviny izany dia nanahoana hono le zaza tamin'inonareo niona teny amin'ny baipasy iny ohatra ny hoe tena vomafy a raha ny fandrenesako azy tamin'ireo namako mpiara-miasa amiko dia hoe tsy nahatsiaro tena mihitsy aza hono le zazako mba tsy henoko indray izany ry mama mampalahelo indray izany ko dia ahoana tsy antso azy ianao mba anontany fahasalamany zanany ohatra ny sarotra be izany ry mama Julia fa ahoana no sarotra izany ka tsy haiko tsony ane ry mama na tena vokatry ny fony reny fihetsika nataony hitanao reny na dia fanahinina fotsiny izao e fa inona marina tokoa aloha ny tena dikany reny hitany mama ny antso ahy izy fa hoe manao ditra iona amin'ny foana hono Roberto dia nomeny fotoana teny amin'iny toerana nahitany mamanay iny zany ve izay roa aza nefa nyresaka talohana tongavan'i Roberto teo e dia izy no niteny tamiko hoe mandehana aloha mandeha dia andefasany mesazy ony ary efa tonga Roberto dia niala tokoa moa ako dia nitazana ny fahatongavan'i Roberto teo dia tonga tokoa Roberto fotoana fotaoriany nialako teo dia nanahoana efa ho antsasakadiny nahatongavan'i Roberto tsy nandefa mesazy akory izy dia nandehanako teny dia inotratrany mama teo iny ity Roberto nao ty mihitsy ny tena tsy mamely anaka tsy haiko tsony izay tiany atao ry mama raha izao aloha no endrainao dia asa fotsiny izay ho ataony nefa mba miangavy amin'ny mama mba tsy tantara izany rehetra izany amin'ny dada aleo aloha hatrehako fa rehefa tena tsy zakako ve tsy maintsy mitady sekoro aminareo mivady ihany a dia izay izany mbola mahatonga anao tsy mieritreritra ny hiteraka io ka ahoana kosa moa ry mama no hiterahako aminy a nefa na izy aza mbola tsy mitombona amiko akory tsy te hiteny aminao aho hoe nijabaka ihany ianao niditra tamin'iny efa tsy antsony ry mama ny resaka efa tafiditra ao anatiny aho dia tsy maintsy miady hatramin'ny farany ka sao resy aloha eo ariko sanatria aloha izay ho resy ary indrina iny kosa aloha raha izao ataony amiko izao dia mbola ho sendran'izay tsy ho zakany aina iny allo amfiry lano verina za aza nieritreritra hoe mba hisakafo aty amin'ny mama aloha izao atoandro izao fa ianao tsy inona tsy ody ka izay ny tena ny atsoko an'la fa mety ho taratara kely a raha riva amfiry izany taratara izany amin'ny enina ka ok ary zay ary fa bizony malalako a dia tsy antso andrina azy zany ianao
Tsy antso aka, aleo mihitsy aloha amin'izao. Ka andao ary araka etsena vetivety isika e. Tena kamo ary mama ka mandehana aloha mama dia aleo Andry atao trano. Ka mivavy fahatany eo. Manahoany Roberto? Manahoan'rina nanahoan' ilay zazy Efa tsy manatsony izy fa mbola ranomaso tsara. dia tsy azoko mihitsy ny tsy namelanao hitsidika azy teny Tena saika voiantsoanao mihitsy aho io. fa misy inona Te hiaona mivantana aminao aho fa misy zavatra tiako resahana aminao. ka sao dia anahira indray zaniko Mba miangavy moa e. dia aiza no iaonantsika Maninona raha mandeha amin'ilay fiarakodianao fitaratra maizina iny sika dia miala kely ny renivohitra no miresaka. fa dia misy inona no isitaka ny tanàna rina Aza mieritreritra zavatra hafa moa ianao fa amin'ny maha-olo tiako anao taloha no mba hiangaviako anao. ka aiza ary no iaonany Raha mety dia izao miantso anao izao no tiako andraisanao ahy ety amin'ilay toerana namonjentsika alim-pandizana tamin'ny aniverseranao iny. eny ary fa zaho ihany dia ho avy ihany Miandry anao aho a. ao fa ho avy ahy Tsisy mahita ve za amin'izao atoriana zao? Tsy misy mahitanao aho e, kitaorina loatra ianao a. Sarotra ny maina Roberto na eo aza ny orina. Ka maninona moa raha mifindra miaraka aminao aoriana? Sao dia manahirana izany, aleo mijanona eo ihany ianao. Eny ary tompoko, ka mihaino anao ary a? Ety ampanim-bonina aloha dia tena mba miangavy anao aho mba ho raisinao amin'ny fosy saina madio izao zavatra ho tantaraiko aminao izao. Satria ve naloto saina taminao hatramin'izay? Tsy izany kosa e, fa tena mila tolo-kevitra avy aminao a. Alefaso ary fa mandeha ihany ny fotoana e. Resaka mahakasika an'ilay lozam-pifamoivoizana na voan'ny zanako ny resaka. Fa itoronga ianao? Tsy izany ka, aleo aloha tantarako aminao ny zavatra rehetra niseho a, dia avy eo ianao manome hevitra. Ny mahagaga any ery Rina, nahoana no iresahanao azy fa tsy dokotera fely? Ka tsy mety e, raha nety ve dia hitady anao a? Okey ary, tantarao ary fa mihaino anao ampitoniana? Zao ary. Dia izay, inona ny tokony ataoko? Zao a, azoko atao ny miteny amin'ny papa mba anaovana fanadihadiana io dokotera io ka ahafahany milaza ny anaran'ilay olona nanomeny rà. Saingy izao anefa, avy dia fantatra fa niresaka tamiko ianao. Dia inona no mety ho fiantraikany? Mety ho sorena aminao felovadinao. Efa tsinjiko izany, saingy tena te hahafantatra ny olona nanomeny zanako io a Roberto a. Tsy hafeniko aminao aloha fa raha izany zavatra voalazanao izany dia tena azo antoka fa io olona io ny rainy zanakao. Ka ahoana nefa ny fomba ahafantarana azy? Izany anie Roberto ny tena ilaiko fanampiana avy aminao e. Nefa dia milaza aminao a, fa raha hita io dia avy hatrany dia higadra izy satria mbola manenjika azy ny fitsarana. Tsy te hiditra amin'izany anefa fa ny mba ahafahako mankasitraka azy ny tena hitadiavako azy. Dia inona izany ny ambony aminao? Izy nanao herisetra taminao ka nahatonga ny fitiavantsika ho rava sa izy nanomeny rany zanakao? Raha natoky ahy ianao dia tsy rava izany ny fitiavantsika. Tsy amin'izany intsony ny resaka Rina, efa vita izany. Roberto a, ambio aho ahafantatra ny olona io e. Zao ary, hiasa mangina mba ahafantarako azy. Nefa aoka ianao mba hiezaka ihany koa hanome vaovao arakarak'izay zava-miseho any. Manome tsoky anao aho fa ampita ny vaovao anao foana. Dia ahoana raha hitako ilay olona ka vehivavy fa tsy lehilahy? Efa niteny tamiko ny dokotera fa lehilahy hono ka. Ka izao Rina, Mihaino anao a? Ninonino ny olazainy eto, ary na oviana fotoana iresahana dia tsy hafeniko aminao ary mbola averiko eto indray androany fa tsy mety ho faty ary tsy lefy ato amiko ny fitiavako anao. Misy an'izany ka ny tefanao a rehefa tonga Julia? Izany ve dia marina? Ka inona ary no tsy nisafidianana olo ka fanampy anao fa izaho no natsoinao
Ary nahoana ianao no nisafidy an'ity fiarako rakotra fitaratra mainty ity no iresantsika amin'izay misitaka ty lavitra ty? Tsy haiko. Rina, miaino anao a? ekeko hiata aminao ny fahadisoako, saingy isika sy ianao samy diso satria tsy niteny tamiko ny tena marina ianao. Ankehitriny samy mahatsapy indray fa samy mbola ty. Na ireny fihetsika ao teny amin'ny lagastro ireny ane ka nahafantarako an'izany, saingy sarotra aminao ny aneo azy avy hatrany. Tena tsy haiko izay lazainao Roberto a. Ny tsy fantako dia indraindray aho ohatra ny lasa mahatsiaro anao tapaka izany. Rina, tsy hoe manararaotra an'izao fotoana izao a, nefa fotoana ihany koa mba amerenantsika indray ny fitiavantsika taloha ireny. Eny fa na dia mangalatra asintsika. Inona no tianao lazaina? Te hera aminao a, afaka mifindra ao aorianao ve a miaraka aminao e? Ka sao dia manahirana amin'olona mandalo izany Roberto a. Tsy misy mahita izany ato Rina. Tena matatra ne ahy. Aleo ahy hifindrao ka. Roberto a, adala ve aho sa? Tsy adala izany ianao Rina, fa ny fitiavantsika no tsy mety manginy. Ao ary fino ahy. Tena vokatry ny fonao ve izany sa tahotra? Na misy tahotra aza teo fihinao a. Feno fahasahinana izany zavatra ataondry izany Rina e. Te hafantatra ny olona io mihitsy ary tianao a. Dia tsy maintsy Roberto ve no nakana hevitra fa tsy ampy ny resaka ny fanaovantsika? Efa vita iny fa miandry izay hotony. Fa inona nefa izany no tena nangatandry hevitra taminy? Nilazany amin'ny papany mba hanaovana fanadihadiana an'ilay dokotera hiajako. Rina, ahoana? tena tsy mety izany zavatra ataondry izany. Fa inona nefa ny tsy mampety an'izany e? Dia tena te hiady sy te hifaly amin'ny dokotera vadinao ianao? Tsy raharahako izany fa izay fomba ahitako an'ny olona io izao no tena maika amiko. Dia tsy hitako tsao izany izay lazaina aminaoko. Tezitra amiko vela? Tsy tezitra aho fa malahelo ny dokotera fely. Azafady fa tsy misy idiran'ny fitiavanay izany a. Na tindri na tsy tindri dia lazaiko amindria fa tena hampiena ny fitiavandria amin'ny dokotera vadindria izao zavatra ataondry izao. Sarotra be lesy izany a. Ao fa ho hitantsika eo e. Fa mba manahoana nefa ny fifandraisanareo telo mianaka ato an-trano? Tsisy olana ka na izy mianaka aza ny hoe hitako hoe tena mifandray be mihitsy amin'izao e. Tena manahy no avy ny fitiavanareo ary Rina. Fa inona foana mahatonga an'ilay teny an'izany? Haiko tsara ane iny Roberto iny. Isika no niara-nahafantatra azy sy ny zava-bitany tamindry. Izaho ane nirakiraka tamin'izany fotoana izany. Dia za andrandrana indray ve no hanafenana losola? Mangina amin'izay ela fa izany mety izany izy. Aiza nareo mianako? Ay ve ato se? Ie, mba mitsiditsidika ny karaininy. Reraka be nela izany e. Ka betsaka loatra ny asa, mila tsy ho arakako. Na izany aza momba miazaha ihany mankaina e. Angaha misy safidy izany seria. Dia ahoana ary tianao a? Zaho ihany ty dokotera, tsy misy olazaina. Aiza karainina kely? Ao anefitrao izy miaraka amin'ny mamao. Mijanona misakafo aty ry sery tianao a? Ao fa tsy maninona. Sady mba mila miresaka moa fa tena ilaina se amin'izao a. Resaka sarotra be ilay izy ka tsy takatry ny saiko dokotera. Aza tao an'izany moa fa mba hampio izahay e. Ao fa hiezaka hanampy anareo aho e. Aleo ary aloha hijery an'ilay zanako. Andao azy. Hitan'lahy, lasa hiara-milalao amin'ny karainina izy iny. Ka tsy mety amindry ary ve izany? Sa izy misitaka sy manao ankilabao ny karainina ny tindry? Alako mihitsy ela aty amin'izao a. Lasa be kizitina izany. Tsy kizitina izany sika fa miaro ny fitiavana retsy ho rava. Andeha sakafo amin'izay fa efa izany miantso izany mama. Ay serina e. Aza mba izany ela ny lavokina. Mandroso.
Manao any ianao dokotera? Salama tsara tovolahy. Ka inona no azoko atao anao? Mahazahotorana aloha e. Misaotra dokotera. Roberto aloha no anarako, zanaky ny governorantsika. Faly mahafantatra anao. Misaotra indrindra tompoko. Ka inona ary no azoko anampiana anao? Raha tsy diso dokotera dia nisy zazavavy kely zay voadonan'ny fiara tato aminao no nitsabona azy. Tadidiko iny ka. Fa efa nivoaka ny hôpitaly izy ary efa salama tsara. Fa ny tena mba ilako fanampiana aminao dokotera dia ny anaran'ilay olona zay nanome rahany io zazy io. Ahona tsara hoe monsieur Roberto, fa izy nahafantaranao an'izany sy ny antony ilainao io anarana io. Aza taitra aloha ianao dokotera. Tsoroko aminao fa vadiko ny renin'izy io fa saingy noho ny tsy fetezan-javatra dia voatery ny saraka zahay. Dia izy izany no niteny taminao? Tsy izy ka, fa mba reko taman'olona fotsiny. Tena sarotra be izany monsieur Roberto. Tsy ambaratelo ny asanay anie izany e. Dia ahoana moa no lezako izany aminao? Eny e, fantatro izany nefa mba fiangaviana ihany ny raha mba azonao atao. Tena malatsiny aminao monsieur Roberto fa na ny iraimandreny io zazy iny aza tsy nampahafantariko an'izany olona izany. Ka mba azoko fantarina ary ve ny antony tsy nampahafantaranao azy? Miala tsiny fa tsy voatery hamalanao rehefa tsy azoko valiana. Tsy mazava amiko anie izany fomba famalianao azy izany dokotera e. Izao monsieur Roberto miala tsiny fa tena tsy azo valiny avy amiko ianao mahakasika an'izay. Zany ve no mba famalianao ahy dokotera? Fa iza nefa ianao ary nahoana no tsy maintsy hamaly anao aho? Eny fa nanorainao aza. Bon, on verra ary. Tena tsy mazava amiko izany. Fa ena ary nahafantaran'ity tovolahy ty an'izany tantara izany. Fa inona ty mampifantsika ny sainao amin'ny soin io dokotera? Tena misy zavatra tsy takatry ny saiko dokotera. Fa misy inona? Vao lasa kely ilay tovolahy no niditra. Tovolahy? Iza ary anao inona? Izany vadiny madama roa taloha izany. Ahoana tsara hoe dokotera? Tsy izany Roberto izany ny vadiny madama taloha. Fa inona nataony taty? Nanontany any anarany se. Tena very aho fa aza vao tsara. Iza hono anaran'ilay olona nanome rahany Karen zanak'se. Fa ahoana izany? I koa ary fa mifantsika amin'ny orindrina io ny masony se. Tena mba tsy napoziko indray izany vaovao lazainy se azy izany a. Mahazava be nge izany dokotera fa ny vadiny se no lazan'izany taminy. Rina, dia sanatry ve ny tantaran'izany tany tokoa izy? Dokotera Fely misy tsy milamina ve sa? Dia ahoana ho ise tamina? Isika mitazona ny teny fanaovana hatramin'ny farany. Tena misaotra ry se a. Fa inona izany dika ny anontaniana ny se aty? Tena tsy azoko. Mety amiko aloha ny mandeha mody ry se a. Tsy mety izany. Aleo miaraka antsika sady arak'ilay teny madama ny maly hoe mba tongavany trano. Tsy maninona ary, andao hiaraka. Fely tena lasa hafahafa be nge se izany e. Manahira anahy ty raha ty ry se a. Dia sanatria ve nanenenako nanome rahany Karen? Inona izany? Dokotera natao amelo se fa tsy natao amono. Tena efa mitady teniteny foana ry se a. Andao aloha fa hotantsika eo ihany ny toyiny. Ahoana ny fomba hitenenako amin'ny Rina fa tonga taty amin'ny hôpitaly Roberto? Andao aloha za fa hotantsika eo ihany e. Sa aleo se amin'ny manaraka ny makany? Aoka hatrehoko aloha izay zava-misy ihany. Dia ho mety ve izany tsy Fely? Mety izany e. Ok, tsy maninona ary fa mandiana dia mahaiza misaka aminy. Sao ny mba zavatra afindray a. Mahazo matoky si dokotera. Aleo aloha za hividy zavatra kely amin'ny Karena ato amin'ny soporaity ato. Azafady mora amse e. Fa ahoana izay madama? Ianao moa no vadiny madama Rina? Fa ahoana?
Tsy zany fa mba te hiresaka kely aminao raha mba azo atao. Fa izy aloha ianao e? Juliany anarako ary izaho no vadin'ilay atao hoe Roberto. Roberto? Eny tompoko. Tsy izay ve le tovolahy vadin-drina taloha? Izy indrindra. Aleo ary aloha miditra ato anaty fiara ato sika dia ato miresaka fa lasa tsy mety raha eto ivelany eto. Ndao ary e. Misaotra tompoko. Ka resaka inona no tianao atao amiko fa tena mbola maika be a. Miala tsiny fa dokotera no asako ary felicien na ifely ny fiantsoan'ny olona. Dia faly mahafantatra anao dokotera. Efa haiko ihany moa izany ianao fa ianao angamba ny mety tsy mahafantatra. Eny ary, miaino anao a. Reko fa hoe voadonan'ny fiara hono ilay zanakareo. Fa efa salama izy amin'izao. Ie, efa reko tamin'ny vadiko ihany koa izany fa ny tena tiako resahana aminao dia mba te hiteny aminao ihany aho hoe mila manara-maso an'iny vadinao iny ihany ianao. Tsy azoko ny tianao ambara. Aleo dia tsoroko aminao dokotera. Mbola mihoana sy mifandray ambadika ireo vadintsika ireo. Madama, vao maika tena tsy azoko ny tianao ambara. Tadidinao ve fa tamin'iny fotoana hoe nahavoadonan'ny fiaran'ny zanakareo iny dia tsy nody ny vadinao? Marina izany. Dia anontaniao izy hoe taiza izy tamin'io fotoana io. Loa izany. Dia anontaniao ihany koa izy hoe taiza izy omaly ary fiaran'izy no nandehanany dia taiza ry zareo no niresaka. Madama, fa inona daholo izany rehetrarehetra lazainao izany? Dokotera, mampalahelo ahy ianao. Ary tena malahelo ny tenako ihany koa aho. Ny tena marina dia samy voafitaka sika. Fa taiza ny vadiko maly? Eny ary, tsoroko aminao fa niaraka tamin'io vadiko tany ambady fotsiny vadinao. Izay nataony tany aloha tsy haiko a. Ary mino aho fa vokatry io resaka ny fanaovany zareo tany io dia nandeha tany amin'ny hopitaly izy nanontany izany olona nanome rano zanakareo izany. Madama, tena mihodina izany lohako izany. Miangavy anao anefa dokotera mba ahay andamina ny sainao ianao fa tsy maintsy miara-miady sika. Fa inona nefa ny antony idiran'ny vadinao amin'izany resaka izany? Mahazava be izany dokotera. Satria noho io zaza io izay azony vadinao tamin'olo-kafa na tonga ny faharavany fitiavandry zareo. Izany ve tsy efa voalasa ny vadinao taminao? Eny, efa fantatra izany. Ka ankehitriny rehefa nahatsapa ny vadiko fa fanolanana ny nahazahoany madame Rina ilay zaza tao an-kibony dia manao izay fomba rehetra nampiana azy izy, ahitana sy ahafantaran'izay olona nanolana azy. Marina izany madama. Ary dia mbola lazaiko aminao ihany koa dokotera fa ny famaly be izay sy ny vadinao tamin'iny fotoana voalaza fa nahavoan'ny lozany zanakareo iny satria lozan'izy sy ny vadiko mampiaraka teny baipasy. Tena tsy nisy napoiziko daholo izany zavatra resahanao amiko izany madama. Ka izany ny zava-misy e. Tsy midika izany fa hampiady anareo ka hampisaraka anareo fa milaza aminao fotsiny aho hoe mba haraharaha ho maso ihany ny vadinao. Tsapako mantsy fa miady rery hatramin'izay. Ankehitriny kosa mba manana namana satria eo ianao hanampy ahy. Tena misaotra betsaka madama. Mba azoko raisina ve ny numero anao? Tsy maninona ka. Tia ny carte de visite koa dia azonao antsoina raha vao misy vaovao. Voaraiko ity fa misaotra anao madama. Dia indroko meko anao ny Misaotra tompoko. Dokotera. Miaino anao Dokotera natao hitsabo ianao. Ny aretina nefa no tena ny anaranao ny fitsaboana azy. Fa ny fitiavana kosa manomboka izany fitsaboana izany ianao manomboka izao. Tena mbola mamerina ny fisaorana anao madama. Izay ary fa ilozako amin'izay ianao e. Mifampivavaka sika ary matokisa ianao fa hiezaka hatramin'ny farany mba tsy haharava ny tokantranonareo. Toy izany koa ianao madama. Velomy dokotera. Mandra-piona ianao. dia ny farana teo indray ary ny andian'ny Faha Sivy amin'ilay tantara nampitondrana ny lohateny hoe Ranomasom-Birijiny nosoratany Simone Menjanahary teo amin'ny lafin'ny teknika fister Andry Mihaja, mpanana totosa Simone Menjanahary.